miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao ajao ny fetrany hafa. Izy indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha tiantsika ny anana fiarahamonina mirindra, fifandraisana vanina dia tena mila mianatra tsika manomboka amin'ity androandroany ity ny fahaizana manaja ny fetrany hafa, nany hoe ny limite ny olona tsiraray avy. Itsika olombelona rehetra io dia tsy misy mitovy daholo ny zavatra zakantsika fa tena samy hafa ary izay mihitsy no nanaovan'Andriamanitra antsika. Dia any amin'ny Romana 10:1 dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy. Ny fomba azahoantsika an'izany dia hoe rehefa mivoaka ny hôpitaly ny marary anankiray ka andeha izy ohatra andeha ho anaty fiara dia mandeha moramora izy satria mbola reradreraka dia ianao ilay matanjaka afaka mandeha mafy be anao, afaka mazakazaka fa tsy ny dianao no arahana fa ny dian'ilay marary. Izay ilay hoe isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy, izany hoe ilay malemy izany no arahana. Ary ambarana eo manao hoe ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany voka sika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika kosa. Izay zany no règle de base aloha izay tsara ho fantatsika amin'ity resaka hoe fanajana ny fetrany hafa ity. Ianao mety mahazaka zavatra be deaibe mihitsy fa ilay olona miaraka aminao mbola kelikely ny fahazakany dia tsy terenao izy anaraka anao, na terenao izy isadapte amin'izay situation zakanao fa tsy maintsy milefitra ianao satria ianao no matanjaka ary izay fileferanao izay no midika fa matanjaka ianao. Misy ohatra vitsivitsy rehetra izay tiako homena antsika. Ohatra zao amin'ny resaka izay atao tsy mitovy mihitsy ny fetran'ny olona tsiraray avy. Mety misy olona tsy mahazaka resaka politika dia amin'izay fotoan'izay rehefa hitanao hoe tsy mahazaka resaka politika ilay olona dia ajao zay tonga dia aza miresaka politika amin'iny olona iny. Dia ohatr'izany koa ny resaka fitenenana tsy mitovy daholo ny fitenenana zakan'ny olona tsiraray avy. Mety misy olona sasany tonga dia mahazaka izy ny resaka rehetrarehetra izay teneninao eo, ny sasany indray mety mahazaka izy ny fomba fiteny rehetrarehetra, ny sasany mety hoe susceptible be sy ohatran'izany dia arahanao arak'izay zany hoe ity olona ity ohatran'izao izao ny zakany afaka mifamahazivazy aminy dia ifamahazivazy aminy ity indray zany ohatran'izao dia misadapte miovaova araka ny olona zany tsika fa tsy hoe za rehefa miresaka dia za direct be dia tsy maintsy manaraka anahy daholo ny olona rehetrarehetra. Tsy izay mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ianao izay matanjaka no milefitra. Dia tahaka an'izany ohatra amin'ny sakafo. Tsy mitovy daholo ny sakafo zakantsika rehetrarehetra io. Dia rehefa ao anaty fiarahamonina tsy terenao ny olona tsy maintsy inana ilay sakafo zakanao. Mety mahazaka tsaramaso ianao satria ianao mba salama tsara ny vavonao fa mety misy olona tsy mahazaka an'izay dia tsy maintsy ilay malemy no arahana. Ilay malemy no arahana fa tsy mety raha hoe ho terentsika amin'ilay fahazakantsika ilay izy. Dia tahaka an'izany koa ohatra amin'ny fitafy. Tadio tsara fa ny fiarahamonina izay misy antsika dia samy manana izay hoe ohatran'izao ny fitafy zakany. Fa tsy hoe zahako ny olona moderna, za olona ohatran'izao dia tonga dia izay no anaovanao. Za manokana zao na ataoko hoe andoko volo raha mety tsy hampaninina fa mety tsy zakany olona zany hoe pastera mandoko volo dia tsy maintsy zany milefitra manaraka ny zakan'ilay fiarahamonina. Izay ilay hoe raha te hanana fifandraisana tsara amin'ilay fiarahamonina ianao dia tsy maintsy manaraka an'ilay volontany ianao amin'izay fotoan'izay. Zavatra izay tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa nefa ilay arahanao izay aloha zany dia mariako dia ny aty am-piantohana sahady. Dia tahaka an'izany koa ohatra ny hoe ny resaka fomba be dia be mihitsy ny fombafomba samy hafa eo anivon'ny fiarahamonina. Anisan'izany ohatra zao hoe raha malagasy no atao raharaha dia misy ny vodiondry ohatra. Fomba zany izay tsy manohatra amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy dia ianao tsy afaka hiteny hoe za efa tsy manana izany fombafomba izany fa ohatra zao fa tsy maintsy manaraka ianao raha tianao nanana fifandraisana tsara ao anatin'io fiarahamonina io ao anatin'izay hoe mahamalagasy izay zany. Dia tahaka an'izay koa ny resaka vola. Be dia be ny olona no any am-piangonana zao dia izy tena mahazaka tsara mihitsy na cotisation na vidina billet hatramina hoe 250 000 sy ohatran'izany na 100 000 ary dia mieritreritra an'izany vola izany ho kely izy. Fa ny olona sasany na 2 arivo aza mety efa ngeza be aminy. Dia tsy afaka terenao ilay olona hoe tsy maintsy izao fa nareo koa ve dia ohatran'izao na inona ny ohatran'izao fa nareo koa dia ohatran'izao fa maninona ny ohatr'izao fotsiny ny ataonareo fa samy manana ny limitiny, samy manana ny fetrany. Dia ny anjarantsika dia ny manaja fotsiny raha mbola zavatra tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ohatran'izay koa ny resaka
fitsipika ohatra anatin'ny fiarahamonina izay misy atsika dia misy ny disiplinina, misy ny fifampifehezana na dia anatin'ny tokantrano fotsiny ary hoe amin'izao no matory, amin'izao no mifo, amin'izao no misakafo, ohatran'izao ny fomba atao, amin'izao no mivavaka. Dia ny fahaizantsika manaja an'ireny limita samihafa izay apetraka eo anivon'ny fiarahamonina reny no mahatonga ilay fifandraisana ilamina. Ary tsika kristianina dia tokony hianatra an'izany. Dia ohatr'izany koa ny fahalalana, tsy mitovy daholo ny zavatra takatry ny olona rehetrarehetra sy zavatra hain'ny olona rehetrarehetra. Mety misy zavatra hazavaina tonga dia azonao fa tsy voatery tonga dia ho azon'ilay olona sasany izy, aza tezitra mihitsy. Aza tezitra mihitsy ianao raha ohatra ka mbola tsy azony satria tsy mitovy ny fahatakarana. Dia ao anatin'izay koa hoe raha misy zavatra atao, ohatra hoe anamboatra sakafo na anamboatra latabatra na anamboatra ohatran'izany, ianao mety efa manana fahalalana avo lenta be dia tonga dia hafa mihitsy ny anaovanao an'ilay izy. Fa ilay olona mpanaovinao an'ilay izy mety tsy dia manana an'izany expérience sy ny ohatran'izany izy dia ataony amin'ilay fomba tsotsotra ilay izy. Dia iny aloha ny vitany, iny aloha ny fetrany, dia mila manaiky an'iny ianao fa tsy hoe ilay anao ihany no izy. Izay moa hoe fahakapanahy mahazo antsika hoe ilay zavatra nataoko ihany no ohatrany hoe tena izy fa ny zavatra nataon'ny olona tsy akeko mihitsy hoe ho izy. Fa mila manaja ianao ny fetrany hafa fa io zany aloha ny vitany, io zany aloha ny takany, io zany aloha ny voaeritreriny, dia izay zany aloha no isy eo dia ajaintsika aloha zany izay zavatra hoe raisintsika amin'ny fitiavana ilay izy, raisintsika amin'ny fankasitrahana ilay izy. Dia ohatran'izany koa na dia ny fihetsem-po aza misy limite io hoe ianao rehefa mifandray amin'ity olona ity dia finamanana ilay izy. Amin'ity olona ity indray ianao dia olona tsotra, amin'ity olona ity indray ianao dia fifankatiavana, amin'ity olona ity indray dia ohatran'izao relation anao hoe ohatran'izao. Dia ireny rehetrarehetra ireny mila fantarintsika tsara daholo rehefa miresaka amin'ity olona ity zany dia izao, fa tsy hoe mihoatra an'ilay limite anao ka rehefa finamanana ny takiny aminao dia ianao any amin'ny resaka fitiavana olon-droa indray no hidiranao, na hoe any amin'ny resaka ohatrizay samihafa ilay izy dia mila mahay manaja koa tsika ny fihetsem-po hoe ohatran'izao zany ilay ifandraisako amin'ity olona ity. Dia be deaibe ilay izy hatramin'io ny hery sy ny tanjaka. Samy manana ny hery sy ny tanjany io fa tsy mitovy ny zavatra vitan'ny olona, fa mety misy olona mahavita miarotory hatramin'ny 7 hatramin'ny 5 maraina, hatramin'ny 4 maraina, fa mety misy olona vao amin'ny folo izy dia efa tsy mahavita matory, tsy miarotory intsony. Dia tsy terenao ilay olona tsy maintsy hiarotory hatramin'ny 4 maraina eo, fa rehefa amin'ny folo farany zakany dia respekteo zay raha ohatra ka mbola zavatra tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Dia amin'ny zavatra maro isan-karazany dravana eny fa nady ataoko hoe amin'ny safidy ny go fotsiny arany. Dia samy manangoany ny olona ary tsy mitovy mihitsy ny zavatra tian'ny olona, ka tsy ho terentsika ny olona tsy maintsy ho tia ilay zavatra izay tiantsika. Ary zany indray ny fahalemena ho an'ny ray aman-dreny sasany satria izy efa manana ilay limitiny hoe amin'ny maha olon-dehibe dia ohatraohatran'izao no tiako. Fa ilay zanako koa manana limitiny izy amin'ilay mahatanora azy, amin'ilay mahakizy azy. Raha zavatra mbola tsy mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mila jerevantsika ihany hoe atraizany hoe ahafahako milefitra ao anatin'ilay izy. Dia amin'ny zavatra maro isan-karazany io ry havana fa dinio tsara, alalino tsara, aza terena ny olona anaraka ny zavatra vitanao satria tsy voatery hitovy aminao daholo ny olona rehetrarehetra ary tsy izay mihitsy nanaovan'Andriamanitra antsika fa tena samihafa. Mety amin'ny zavatra sasany ianao tafakatra ambony be, fa amin'ny zavatra sasany ianao tafalatsaka ambanimbany. Dia amin'izay fotoan'izay mifampihevitra isika hoe ahoana ny ahafahako manana fifandraisana tsara dia milefitra manaraka ny fetranyreto olona reto mba ahafahako mahazo ny fonyreto olona ireto. Ary zany tonga amin'ny Paoly teny manao hoe rehefa any amin'ny jenitalisa osy dia mitondra tena tahaka ny jenitalisa, rehefa any amin'ny jiosy dia mitondra tena tahaka ny jiosy mba hahazoako ny jiosy, mba hahazoako ny jenitalisa. Ary Jesosy Kristy ny ravana rehefa tonga tety ambonin'ny tany izy tena Andriamanitra, manana ny fomban'Andriamanitra sy ny rehetrarehetra fa tsy nanao akanjon'Andriamanitra izy. Na ny hodiny ara dia nataony mihovitra mitovy amintsika, na ny akanjo anaovany dia akanjo mitovy amin'ny akanjo nanaovan'ny olona fa tsy akanjo mamirapiratra, na ny fomba fiteniny arany dia tsy fomba fitenin'ny anjely na fomba fitenin'ny lanitra ny nampiasainy fa fomba fitenin'ny olombelona teo amin'ilay tanàna izay misy azy. Dia nisy zavatra be deaibe izay nirespekteny tao satria ao anatin'io fiarahamonina io izy, karaha te azon'io fiarahamonina io izy dia tsy maintsy manaja an'izay limite apetraka eo anivon'io fiarahamonina io izay. Ary izay mila ianarantsika fandraindrayntsika te hikase kody foana ary izay zavatra izay dia manapaka ihany koa fifandraisana izy amin'ny ankapobeny. Ka mila mandinika antsika kristianina fa averika ilay tenin'Andriamanitra izay niraisitsika tany am-piandohana Romana 10:2 hoe isika izay matanjaka no tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy. Anjaranao no milefitra, anjaranao no midina raha ohatra ka zavatra hitanao hoe tsy mbola mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ilay fetran'ilay olona izay miaraka aminao
mba hahafahanao manana fifandraisana tsara amin'ny olona io. Dia ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.